Miarabantsika rehetra ary manona fiadanan'ny tompo amintsika tsiraray avy. Fifaliana no iarahantsika ao anatin'izao ronan-tsary fohy izao izay ao anatiny herinandro fiaraham-bavaka ho an'ny fifandraisana isika. Mino fa andray am-po izao programa izao isika ary hanavao ny fanoloran-tenantsika amin'Andriamanitra ka ho tsara fifandraisana amin'Andriamanitra sy amin'ny mpiara-belona isika ka ho tombotsoan'ny asan'Andriamanitra ny fisitsika tsiraray avy. Androany andro faharoa dia miresaka hoe ny olona sy ny iraka ao amin'ny Baiboly. Manao ahoana tokoa marina moa izany ny olona sy ny iraka izay ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ao raha mijery ny Isaia toko faha-enina ny andininy faha-valo isika dia vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary nandreny feon'ny Tompo aho nanao hoe iza no irahiko ary iza no andeha ho irakay, dia hoy izao inty aho irao aho. Raha lasana ampahafamalala, Andriamanitra no maniraka antsika tsiraray avy, miantso antsika Andriamanitra mba ho iraka mahatoky itsika tsiraray avy. Nisy fanontaniana izay nipetraka teo hoe iza no irahiko. Tsy fanontaniana ho an'ny Isaia irery izany, fa fanontaniana ho anao ihany koa, ho antsika tsiraray avy. Satria rehefa mamaky ny Baiboly isika dia mahita fa tsy olona lavoraro no nofidian'Andriamanitra, tsy nifidy anjely Andriamanitra nanao ny asany, tsy ny olona tsy manan-tsiny na tsy manana fahalemena no nantsoin'Andriamanitra, fa olona tsotra toa antsika ihany. Misy sary anohitra tiako hozaraina amintsika amin'izao fotoana izao. Rehefa manoratra taratasy ny olona iray, tsy ilay penina na stylo isika no tena zava-dehibe, fa ilay olona mitazona ilay penina. Mety ho tsotra ilay penina, mety efa antitra aza, nefa raha eo an-tanan'ny mpanoratra dia afaka manoratra hafatra manova fiainana izany. Toy izany ihany koa isika, mety ahatsapa isika fa tsy ampy fahaizana malemy na efa nanao fahadisoana, kanefa rehefa eo an-tanan'Andriamanitra ny fiainantsika dia ampiasany hatanteraka ny sitrapony isika ary hatanteraka ny iraka hampanaovina antsika. Voalohany, Andriamanitra ihany koa dia miantso olona tsotra izy. Ho mantsy ny Korinthiana toko voalohany dia fito amby roapolo izay antsika tsinjery manao hoe fa ny adala amin'izao tontolo izao no nofidian'Andriamanitra hampamenatra ny endry, ary ny malemy amin'izao tontolo izao no nofidian'Andriamanitra hampamenatra ny mahery. Jereo ny tantaran'i Mosesy, mpandositra no nanantsonan'i Mosesy. Davida ihany koa dia mpiandry-ondry i Davida izay nofidiana ho mpanjaka. Jereo ihany koa i Petera, haitsika izany tantara izany, mpanjony tsotra no nantsoin'Andriamanitra, nantsoin'i Jesosy Kristy ho mpanarato olona. Midika izany fa tsy ny fahaizantsika no tena jeren'Andriamanitra, fa ny fontsika manaky sy vonona anaraka azy ary ankatoa azy. Faharoa, lesona lehibe ihany koa izay nantsoin'Andriamanitra dia omeny iraka ho Jesosy ao amin'ny Mateo toko fahavalo amby roapolo andiny fahasivy ambin'ny folo, koa mandehany ianareo, haitsika ny toy an'izay, atao mpianatra amin'ny firenena rehetra sy ny sisa. Tsy misy antso, tsy misy iraka raha lasaina ampahafamalala. Koa nirana i Mosesy hanafaka ny vahoaka, nirana i Isaia hitoro ny tenin'Andriamanitra, nirana i Jeremia na dia nolavin'ny olona aza, nirana ny apôstôly hitoro ny filazantsara eran'izao tontolo izao. Ary ankehitriny isika koa dia manana iraka ao an-trano, any am-piasana, ao am-piangonana, any an-tsekoly, eny amin'ny fiarahamonina misy antsika dia manana iraka isika tsiraray avy. Dia misy olona miandry ny fijoroantsika ho vavolombelon'i Jesosy Kristy eo amin'ny fiarahamonina. Fahatelo, ny iraka dia mitaky fanoloran-tena. Hoy Jesosy eo amin'ny Luka toko fahasivy andininy fahatelo amby roapolo manao hoe raha misy tanaraka ahy, aoka izy handany tenany,
handany tenany tsy mora raha lasaina-bavy malala manaraka an' Jesosy Kristy. Misy fanandramana, misy fanandavatena, misy fiakiana maro samihafa ary indraindray misy ranomaso, kanefa Andriamanitra tsy mandao izay nantsony satria izy ny teny hoe indro izao momba anareo mandrakariva. Izy no manome hery, izy no manome fahendrena ary mitoetra miaraka amin'ireo izay mankatoa azy sy mitoko ny teny fikasany. Aleo hizara sary anohitra iraindray isika amin'izao fotoana izao. Nisy jiro kely nirehitra, izany hoe nirehitra tao amina trano maizina anankiray. Tsy nahazava an'ilay trano ray manontolo izy, tahaka ny labozia zany, de mirehitra, de trano ngeza be, de tsy hoe nazava be daholo ny manodidina fa manazava ny lalana tokony izoran'ny olona ao anatin'izay zavatra izay. Raha nilaza ilay jiro hoe kely loatra aho ka tsy hirehitra, tsy anazava n'io manontolo ray manontolo io manodidina io, dia ho maizina tanteraka ny lalana. Toy izany ihany koa isika, tsy miantso ay, tsy miantso anao ho masoandro mibalika Andriamanitra, fa miantso antsika kosa Jesosy Kristy mba ho jiro mirehitra amin'ny toerana nametrany antsika tsiraray avy, eo amin'ny fiarahamonina misy antsika. Raha lasan'ny-bavy malala, mbola miantso olon'Andriamanitra ankehitriny. Tsy mitady olona tonga lafatra izy, fa mitady olona vonona hamaly hoe inty aho, irao aho. Raha misy fotoana, raha nisy fotoana zay nandrosiranao, niantson'Andriamanitra, na natahotra ianao, na nihevitra fa tsy mendrika, dia anio no fotoana iverenana eo anatrehana. Koa manasa antsika tsiraray avy aho mba hamaly ny antson'Andriamanitra amin'ny fo manontolo, ary araka ny tenin'ny Jakoba 2:12 manao hoe fa aoka ho mpankatony teny ianareo, fa aza mpihaino fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Engany ny tantaran'ireo olona nantsoin'Andriamanitra ao amin'ny Baiboly tsy hijanona ho tantara vakiantsika fotsiny na apetsi-po antsika fotsiny, fa ho tantara iainantsika isan'andro isan'andro, ampiaritsika eo amin'ny fiainantsika. Ho an'Andriamanitra irery eny amin'ny voninahitra, ary tsy hiverina aminy izany teny izany raha tsy mahavita ny asany amiko sy aminao. Hivavaka isika. Andriamanitra misaotra noho ny teninao. Ao anatin'izao herinandro fiaraha-mivavaka izao dia mangataka famindrampo tanteraka aminao izahay. Aoka izahay ho iraka matoky tokoa amin'ny toerana misy anay tsiraray avy, satria tsy tongatonga ho azy nametranao amin'ny toerana misy anay, ka ny fisianay anie dia tsy ampitsanga menatra ny anaranao Andriamanitra, ka fandrinay dia hita fity aminao mandrakariva izahay, ary izahay tsiraray avy dia samy atsapa ny fitiavanao, atsapa ny fitantananao, ka ny fiainanay dia fiainana vavolombelonao, dia mitahy ianao nitoy ny fiainanay tsiraray avy, mba ho voninahitra ho rery ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.